resaka politika moa fa dia tsy maninona na dia fanatanjahantena ary dia ovalika any tsy maninona ny fionana ohatran'ireny a dia mila fanomanana zany hoe ny zavatra tokony hitranga amin'ny fionana ho atao io a dia nirarina mba hoe fionana ama ny olana amahana ny olana na ny zavatra tsy hitovizana ao anatin'ny famahana ny olana ao anatin'izay zany a dia ny zavatra tokony hipetraka dia ny hoe efa tokony misy a taratra sady hita ao anatin'ny zavatra hotapahana zany hoe tsy tokony fandresen-dahatra ntsony ny atao any anatin'ilay fionana fa tokony hoe fanaovana soni ny accords ifanarahana zany hoe tokony misy zany a ny efa fikarakarana sady zao tsika amin'ny teny zao a ny fifandresen-dahatra hoe inona moa ny zavatra tsy hitovina hevitra anavotana ny Madagasikara misy finiavana anavotra ny Madagasikara ave a ao amin'ny rotota ka rehefa misy zay a dia mino aho fa ho vaovao maharitra ny olana misy eto amin'ny firenena